Pampalalam-baovao mikarakara fifaninanana baolina kitra fotasety ny club Fokontany Anosy Avaratra miaraka amin'Andriamatora Lala. Nanomboka ny farany herinandro lasa teo no nanatanterahana izany fifaninanana izany, mbola mitony fisoratana anarana izay afaka ataon'ireo club eny anivon'ny Hebron Fokontany Anosy Avaratra. Fanazavana ary. Tournoi fotasety moa zany le izy karakarain'ny club an'ny Fokontany miaraka amin'ny tenako dia io coupe ambony fa ho an'ny senior sy vétéran zay. Dia misy moa sokajy rehetra zany anasana ny club rehetrarehetra eto amin'ny manodidina. Dia misy ny sokajy rehetra io U10, U13, U15, U17 dia ny vehivavy. Dia asaina manokana ny vétéran zany moa izay vitsivitsy mandray an'izany. Dia manentana ny club izay mba ho tonga daholo. Ny droit zany moa dia mora dia mora. Ny kian'izay lalaovana dia Anosy Avaratra ao amin'ny hôpitaly. Mbola malalaka ny fisoratana anarana. Izay no nentananay ny club rehetrarehetra izay tia baolina kitra. Ny lalao moa zany dia isaky ny asabotsy hariva dia ny lahady tontolo dia asaina daholo izay mazoto. Fitantanana moa dia manaraka ny lalàna ny baolina kitra nanaovana azy. Entanina zany tsika mba ho tonga daholo mba fampandrosoana ny baolina kitra eto amintsika. Izy moa mba fitaizana ny tanora eny amin'ny manodidina dia mba hanasana antsika surtout avy aty Antananarivo moa zany mba hifanakalo saika efa amin'ny ankizy ny atoerana.